Manolotra ny arahaba tompoko, indro atolotra anao indray raha mivinany toetra ny androntsika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Amin'ny ankapobeny aloha dia saika mitoetra hatrany ny hamandoa ato Madagasikara. Etsy ankilan'izay ihany koa dia tsy maro toerana ny atmosferantsika. Araka izany ary dia saika miandrandra oram-baratra hatrany saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Anatombo kokoa izay rotsakoran'izay ho antsika eto amin'ny fatry ny afovoantany miazo amin'iny aty atsimo andrefana iny. Ho antsika any amin'iny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny kosa izany hoe any amin'ny faritra Beloa, Tsiombe ary Ambovombe any dia amin'ny lahady any hoany no miandrandra rotsakorana indray noho ny fisian'ity rindrin-drahona ato atsimon'ny Madagasikara ity zany. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny mety toetry ny andro ao amin'ny rahampitso maraina isitraka orana malefaka aloha ny any amin'ny morotsiraka Savatsy ny faritra Analanjorofo raha toa kosa ka anorana tandrifin-drahona zany amin'ny morotsiraka Sofiatsy ny faritra Boeny iny. Andrahoana kosa mety isy any ny ajika isina orana tandrifin-drahona indraindray ho antsika any amin'ny faritra Melaky sy Menabe. Ho antsika tamin'ny afovoantany miazo ny Mangoro sy Vatovavy-Fitovinany iny kosa dia saika isitraka orana sika ny voamaraina fa hitsahatra ihany zay rehefa misandratra andro ka anjombona na andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia miandrandra orana hatrany zany ny manerana ny faritra maro eto Madagasikara ankoatra ny aty amin'ny morotsiraka Anosy sy Androy. Araka ny efa nilazaiko teo moa dia anatombo kokoa izay rotsakoran'izay ho betsaka kokoa zany ho antsika ato amin'ny fatry ny afovoantany sy ny atotan'ny atsimo andrefana. Andao ro jerentsika indray ny avinan'ny maripana raha ho amin'ny rahampitso izay tsy dia misy fiovana firy aloha fa manodidina amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 degré eo ny maripana ambany indrindra tamin'ny afovoantany. Raha toa kosa ka 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny manodidina faritra Sofia, Betsiboka ary atsimo andrefana iny kosa dia ananky hatrany amin'ny 13 degré celsius mihitsy. Raha ny toetry ny andro amin'ny zoma izao kosa indray maraina aloha dia saika andrahoana amin'ny ankapobeny ny any amin'ny manodidina faritra Menabe iny no vinavinaina isy sisa noram-baratra zany fa ny tolakandro na ny hariva kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa manerana ny faritra maro eto Madagasikara ankoatra ny any amin'ny faritra Savatsy Analanjorofo saika ho maina kely zany aloha ny andro any amin'iny faritra Savatsy Analanjorofo iny amin'ny zoma ho avy zao. Raha ny maripana ny zoma zay tsy dia misy fiovana firy fa manodidina amin'ny 7 ka hatramin'ny 19 eo ny eto amin'ny faritra ny afovoantany. Mafana kosa tsy dia misy fiovana ny amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary ny faritra atsimo andrefa Madagasikara mananky hatrany amin'ny 13 degré celsius. Raha ny toetry ny androntsika amin'ny sabotsy kosa indray dia saika ho maina aloha ny maraina manerana ny faritra maro eto Madagasikara fa ny tolakandro na ny alina kosa dia miandrandra oram-baratra ny faritra maro eto Madagasikara zany. Aty amin'ny faritra Atsinanana aty saika hoe mandrahona amin'ny ankapobeny fa isy ihany ny ajika isina orana malefaka indraindray. Raha ny maripana amin'ny sabotsy izay kosa indray dia misy fiakarany kely zany eto amin'ny faritra ny afovoantany 17 degré celsius zao ny ambony indrindra. Raha toa kosa ka tsy dia misy fiovana firy ny any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary ny faritra atsimo andrefana iny fa dia ananky hatrany amin'ny 13 degré celsius hatrany. Dia izay indray raha mivinany toetry ny androntsika tompoko lahy sy tompoko vavy mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.